reto olona reto ampanantena raha maro anay nefa rehefa tonga eo araka ny fahitan'ny maro azy dia mangalatra manapatra fahefana tia tegna ary tsy mijery ny tegna malagasy ary tsy mitana mihitsy le fampanantenana natao. Patrick Raharmanana zany zay avy vitatsika dia manova fomba fijery fomba fiasa satria manan-karena Madagasikara ary voalaza isan'andro zany tsy tanisa ny arenatsika na ny ambanin'ny tany na ny andranomasina na ny ambonin'ny tany na ny kakazo na ny volamena fa tonga ny fotoana aoka amin'izaiky ny faritra hitantana ny fanagnany sy ny fampandrosoana ao aminy. Raha tsy ho faritra eo no ampandrosoana voalohany atao akory moa no ampandrosoan'ny Madagasikara ary zay ariagnanagnany zay samy mahay mitantana azy nefa kosa ilaina ny fanagnana asa satria amin'ny alalan'ny asa no afahantsika mandroso, amin'ny alalan'ny fampianarana no afahantsika mandroso, amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono no afahantsika mandroso, amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa ohatran'ny autoroute magnodidina Madagasikara ary amin'ny alalan'ny industrie, amin'ny alalan'ny fizahantany ary ny fisian'ny teknôlôjia sy ny resaka angovo. Za manokana dia nianatra ingénieur, nianatra momba ny rano, fambolena, ny fagnanaovana jiro ary anisan'ny asa lehibe ataontsika zany. Tsy resaka fampanantenana no atao satria manan-karena Madagasikara ka andao zaraina amin'ny malagasy rehetra ny arenany. Misorata anarana diny zao dia manomboka androany dia efa misoratra anarana ary zaraina amintsika malagasy rehefa lany filoham-pirenena ka ny asa ho ataontsika dia voafaritra fa misy ray tapitrisa ny asa ho zaraina manomboka androany zay hiatra rehefa lany Patrick Raharmanana mitondra ny laharana 530. Ny karama amin'izany dia 2 hetsy ariary isam-bolana. Misy ihany koa ny kit scolaire zay zaraina amin'ny mpianatra, ordinateur io sy fitaovana enti-mianatra ka misy ihany koa ray tapitrisa kit scolaire zay mila misoratra anarana 5 androany satria izay no afahantsika mandrindra ny fitsinjarana ny arenan'ny malagasy marobe io. Misy ihany koa ny sakafo sy fitaterana ny mpianatra satria zava-dehibe loatra ny fampianarana ary tsy hisy mihitsy ray Patrick Raharmanana mitondra ny laharana 530 ny saram-pianarana ho an'ny fianarana hoentim-panjakana ka ho isy sakafo sy fitaterana ny mpianatra eo amin'ny ray tapitrisa koa zay ho zaraina ho an'ny malagasy ary farany misy masomboly sy zezika ho an'ny tatsa 2 tapitrisa zay ho zaraina ihany koa ka aza tara tsika fa na tsika mandefa SMS amin'ny 032 66 756 01 032 66 756 01 na tsika mandefa mail amin'ny vitatsikaio @gmail.com vitatsikaio @gmail.com. Manomboka androany dia efa misorata anarana fa rehefa lany Patrick Raharmanana dia avy hatrany dia miatra zany io karama zaraina amin'ny olona ray tapitrisa 2 hetsy ariary isam-bolana. Ho an'ny fram sy zay mahana baccalauréat kosa dia mahazo 3 hetsy ariary isam-bolana. Vitatsika io fa fidio Patrick Raharmanana laharana Karakory nareo mananga baratrany pare marao kemba timo agny pare abovatsika anjara baka andrefany oarona vavy antsinananagny akao aby antseno ary ny andrem-bavilanitra atao voatany manainga anareo anadako zahay matoana anaiky latsaka ho filoham-pirenena dia fantatro fa vitako somatsara zava-dehibe sy ampinga entiko miady anatanterahana zany dia ianareo toko za tokonareo ary indrindra ny fitiavaka amindrazana zay miredareda tompo tsy misy fiatsara-maratsina kely baravety aby. Dokotera nahazo ny doktora en médecine ny taona 1970
niasa tany Saint-Denis La Réunion nandritra ny 7 taona niverina teto Madagasikara ary dia nanokatra klinika iray eto Antananarivo. Ben'ny tanàna nambohy malaza teo aloha. Efa filohan'ny fikambanan'ny vehivavy ben'ny tanàna ary filoam-boninahitra amin'izao fotoana izao ary voatselakory indray dia filoha lefitry ny vehivavy ao amin'ny tambazotra afrikanina. Vahoaka malagasy fa miarabasika rehetra manaraka ny mpandaran'ny televiziona malagasy any tokatrano tsirairay any manoloananao androany ny candidat Laza Razafiarson larana fa 90 na numéro 19 ao anatin'ny bulletin unique zany hoe isan'ny candidat ho fidiana filoham-pirenena ny tenako ary nomen'ny fanjakana alalana anao izao fahampielezan-kevitra eto amin'ny televiziona fanjakana izao izy moa Laza Razafiarson ny afantaranao any Laza Razafiarson dia ilay candidat mitaritarity ny mpitandro filaminana rehefa nitaky fifidianana sy nanana programa entina manavitra ny Madagasikara. Izany programa izany no nitaritarity anay teny Analakely efa nafoniako anavotako anao. Olazaiko anao anatin'ny fotoana maromaro izany programa izany afantaranao fa tena navitra firenena tokoa nitsanganany avitra ho an'ny firenena izay nanolotra ho candidat. Raha lany ny tenako dia rehefa voalaza ny CES fa lana somatsara ny tenako dia angataka eo ny CES ny tenako mba ho atao ny andro tio ihany ny fianianana ary ny fanokanana ahy ho filoham-pirenena mba hialana ny fitarazoan'ny krizy eto amin'ny firenena malagasy. Ny arivan'io ihany dia tsangako ny gouvernemanta fanavotam-pirenena ary amin'izay fotoana izay dia 5 isan'ny ministra raha be indrindra. Ao anatin'izany no andraisana ireto fanapahan-kevitra farany izay aingana ary maika indrindra ireto ialatsika amin'izao krizy izao. Fantatritsika ny tsy fisian'ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena manao fanambarana ny arivan'io ihany ny mpitandro ny filaminana mba hiverena ny fandriampahalemana amin'ny laony eto amin'ny firenena. Ny arivan'io ihany koa dia mamoaka didy ao amin'ny alalan'ny conseil des ministres zay ho tarehiko raha lany somatsara ny tenako fa tokony hovaina teny malagasy ny didy fitsarana rehetra manerana Madagasikara mba tsy sy ny kolikoly eny anivon'ny fitsarana ary manomboka eo dia tsangana ministera fananantany ny amin'ny tokony hizarana ny tany ho an'ny vahoaka malagasy mba hahafahan'ny vahoaka malagasy mamokatra fa ny olana ny fananantany no misongadina eto amin'ny firenena. Ao anatin'ny filan-kevitry ministra io ihany koa no anapahako voalohany fa sokafana avokoa ny ainao manjery rehetra manerana Madagasikara ary amin'izany mba hahafahan'ny olona mandray fitenenana sy miteny ankalalana manerana Madagasikara. Ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao moa dia fotoana maro ny arahantsika fa ho zarazaraintsika ny programa fa izay aloha ny androany ary anaovako velomanao indray mandram-peona fa raha tsy ivona dia ny arivan'io ihany dia ho atsangako ny gouvernemanta foanana avokoa ny an'ny mpanjakana rehetra
ialana ny fandanim-bola fa kosa amoronana asa ho any voaka malagasy ny fandanim-bolam-panjakana ary foanana avokoa ny akamaroan'ny ambasady malagasy any ivelany vitsy dia vitsy izy ireo no tazomina ho azy firenena manana fifandraisana tena matotra voaka malagasy ary ianao no andrasana andrainy adidy mandodony eo ambaravaranao no tena fanovana marina anova rafitra isika laza razafiason larana fasivy ambe folo anatin'ny bulletin unika manao mara-piona vetivety tompo kilasy tomboko vavy Laranga sapititika bea Kitoke tulo Anozan sala sada Baksia ninyena no Ala zoni batuno Ayare kritika Antirenetik Sema haetu sekta taulpe Et Madagaskar sekta taulpe Katsitu gnue Sempet kampok mazrataratsara Sempet kambalvok mazraratsara Parefa malakasi Kumitora hazi Babawa karek isa matangolo Itu kan kita berpapasam Sema pasti makontus barik Madagaskar Rambalakani rek pengamandusi Pasti rek pengamandusi Kananga rek pengamandusi Smith mandus Madagaskar Fatsmet siap mandusi Namban ko Nambin ko Ka agobar kesimu Antrian gaskendefana Sisi masanya faz Manum konsel Simen mandusi Sira jadi Satu isabah Rasa dimana Let's stay 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 Ary ny zavatra azo lazaigny tsy maintsy lazaigny tsika ankôry moa ny eritreretantsika efa hampandroso to Madagasikara toy raha ohatra ny mpanabe zay hitariky ireo ankizy madiniky ireo zaza eto Madagasikara hagnabezany Madagasikara zany antonga Madagasikara hanana ny maizy azy mpanabe tsy zarizary mpampianatra daba tsy azo ekegny zany tompoko lasy tompoko vavy fa tsy maintsy raha voatonga eo amin'ny toerana atsika raha voatonga eo amin'ny fitantanana atsika ka mijoro ny gouvernement amin'izany fitantanana zany telo volana aorian'izay dia ho raisy ny mpampianatra raikitra daholo ny mpampianatra daba sy mpampianatra framma rehetra fa tsy azo ekegny eo amin'ny fanabeazana ny fampianarana kitotoa eto amin'ny firenena izany fandraisana mpampianatra framma ho mpampianatra raikitra zany dia atao mba azahoandreo mpampianatra reo herim-po mba hamerenina ny hasy ny fanabeazana eto Madagasikara mba entiny magnatsara ny kalitona zany fampianarana zany eto Madagasikara ary mba entigny koa hanamevana ny vesatra ny ray aman-dreny ka anjaran'ny republika dia ny firenena malagasy no mikolokolo ny zanany rehetra tsy ankanavaka na aiza misy azy fa anjaran'ny ray aman-dreny manabe any isa-tokantrano mba ho tonga ho firenena anankiray firenena manana ny aizy azy ity firenena misy malalantsika ty dia ny Madagasikara zany Bezur oi! Bezor! Salanta! Malakas! Niando alinsike Zuria ina minando nilani chini Feno anitsini ziuri nitani Zuria ina minando nilani chini yo Tena nitsini sirni tani
sahala ny masoandro miposaky mitovy amity vola mazava fa raha afaka kita mamiratsy madio toa oram-panala sahala ny masoandro miposaky mitovy amity vola mazava fa raha afaka kita mamiratsy madio toa oram-panala la hoene masinany tany taranake ry mpanao hatsarana nanikeo le namayo tahiny refa sambara ihane sininy refa soava voa tahiny refa sambara ny hane sininy refa soava voa tahiny refa sambara ny hane sininy refa soava voa epa epa vuriaina miny antony lany tsininy feno hanisy tsirony tany hey vuriaina miny antony lany feno hanisy tsirony tany mahavaboto fararano mafana to amoropatana ipitoma mitoa tantely manjaka sihiatapinaritsy mahavaboto fararano mafana to amoropatana ipitoma mitoa tantely ary anjaka siatapinaritra hoeyo fanitarana kirolovan'ny tany laolo ay tahiny refa sambara ny hany tsy miny refa soava koa tahiny refa sambara ny hawe tsy miny refa soava koa leroa tahiny refa sambara ny hawangoale tsy miny refa soava koa le namakotsimpafulene Malagasy Manakase, Malagasy Manakase, Malagasy Manakase, Malagasy Manakase, Madagascar, 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 Madagascar. Zuma 15 Oktobra lainy riko fidiko boka mitady fiovana fitalovana firaisapirenena malalaka ny fanaohan-kevitra Madagasikara ho amin'ny tsaratsara kokoa fampandraisana andraikitra ny faritra saia mijoro entany ny fianakaviana ny piaramonina ny vahoaka malagasy tsakanavaka koa tambaro ny hery mahira ihany ny malagasy rehetra komario ary ny larana 15 misy ny sariny lainy riko amin'ny faha 15 Oktobra io ihany no atsika ny zavatra tsara ho fantatsika dia betsaka ny kandida milatsaka amin'ity fifidianana filoham-pirenena izay hatretsika amin'ny 25 Oktobra ho avy izao. Raha jerena tokoa raha ny fifidianana nisy teto Madagasikara filoham-pirenena dia mbola tsisy fifidianana be kandida indrindra amin'ny direct. Ka mba tsy hahatonga ny vahoaka malagasy hihinanam-bolony ihany tsara angamba mamatatra tsara fa betsaka amin'ireo kandida ireo mamafy vola be tsy tokony tsy forohany amin'izao propagande zao. Ny fanontaniana voalohany mipetraka an-tsaina dia hoe vola avy aiza rena fafy amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao kanefa ny ankamaroany olona dia efa sahirana fa misy antokony olona vitsivitsy izay manana be dia be ary afafy alohan'izao fifidianana izao. Ny zavatra tsara ho fantatritsika ny filoham-pirenena dia hita fa ny karamany mandritra ny mandat ray dia tsy mahaleo akory ny vola fafy ireo kandida ireo amin'izao fotoana izao. Fa inona moa mahatonga an'ireny kandida ireny hamafy vola be raha tena hitondra ary hiaina amin'ny karamany mahafiloham-pirenena rojerena. Reny ro atao hoe kandida mpandraharaha mpivarotra ka ny olona mpivarotra raha fa tonga ny fotoana
hijijana ny zavatra nataony dia voalohany aloha tsy maintsy averiny any aminy ny masokarena zany hoe ny vola ny laniny teo dia avy eo izy mbola hitady benefisy koa akoatran'izay ka izay mahatonga anay manentana ihany ny vahoaka malagasy fa aza ny vola ro ifidianatsika olona aza mifidy vola atsika fa olona zay hitanareo hitondra tsara ny fitantanandraharaha eto amin'ny firenena zany ro tokony ho fiditsika afaka hampandrofanareo amity harenaky olontany amity harenatsika zay be de be eto Madagasikara ety kanefa olom-bitsy ihany no tena mahazo tombotsoa azy aminy am'izao fotoana izao. Io ihany no antsika. Fampielezan-kevitra fandarana matokana televiziona malagasy sy ny seonity anasana azy telo amin'ny telopolo manada kandida filoam-pirenena voalohany republika efa efatra anio misy vora sasany alina kandida Tiny Soufredi ifanafika amin'ny kandida voninahitsy Jean-Jean amin'ny vora alina kandida Joseph Martin Abdematum ifanafika amin'ny kandida Robetsarona Sylvain anentana ny fandaharana rakoto malala zanako varina milalao fa mazoto mianatra koa milamina ry zareo tiako reo za koa mampiasa DIU dia mampiasa toanay koa ny DIU dia natao ho an'ny vehivavy toa DIU fandrindrana maharitra fiainana milamina. Super Choco. Un goûter gourmand, biscuit au chocolat, riche en énergie. Un paquet de plaisir et une superbe ambiance. C'est fondant, c'est croquant. Des biscuits choco à tout moment. Super Choco, plus de biscuits, plus de chocolat. 100 ariary, 500 ariary. Vita malagasy. Efa hatramin'izay ny papay no nalana singa miaro amin'ny fahaterana. Ity voankazo ity dia nofidiana manokana amin'ny fanamboarana ny vao shampoing no zava-tsoa maro entiny toy ny vitamine A, C, E. Ny vao shampoing papay dia mitondra hery lehibe sy fampanorana lalandava ho an'ny volo. Miaraka amin'ny vao shampoing, ny volonao dia ho salama, amirapiratra ary hiverina amin'ny endriny natoraly. Utilisez vos shampoings et retrouvez